Mihaino anahy amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy ny izarako ity partage ity. Mino aho hoe mba hitondra soa anao eo amin'ny fiainanao ty partageko ity satria zavatra izay niainako mihitsy. Nandalo zavatra sarotra depuis quelques semaines fa tiako zaraina aminao dia hoe na dia misy zavatra sarotra aza, tena hoe sarotra amin'ny maha olombelona aza miseho eo amin'ny fiainana, afaka tsy mivoler ny joie-nao zany. Ny joie-nao, ny fifalianao ny tsikitsikinao dia tsy ho resin'izany. Mbola mitsiky foana ianao miaraka amin'ny Jesosy satria nahoana? Jesosy mihitsy no mirassurer anao. Andriamanitra rainao mihitsy no mirassurer anao hoe ne crains rien. Mivorona aza karakaraiko, maika fa ianao tena matoky ary zareo an'Andriamanitra. Ary tena nisaotra anazy mihitsy androany hoe saotra anao Andriamanitra fa matoky anao lasa feno fahatokiana anao misaotra anao satria matoky anao. Raha izaho taloha dia tsy haiko izany hoe matoky izany, matoky fotsiny amin'izao izany. Fa tena misaotra an'Andriamanitra hoe azoko ilay fahatokiana, azoko hoe matoky rassurer hoe Andriamanitra ianao mihazona ahy. Hoy Andriamanitra hoe ma vie est entre de bonnes mains. Ao amin'ny tanana maherin'Andriamanitra ny fiainako. Lehibe izy ary zavatra rehetrarehetra dia ombany fahefana. Tsisy maherinao Andriamanitra. Tsy haiko raha azonao izany fa tiako hoe hiampita aminao mihitsy izany fahatokiana an'Andriamanitra izany. Marina sarotra Andriamanitra tia mahazo anahy ity. Sarotra tia mahazo anahy ity. Raha maha olombelona dia tena ohatran'ny hoe mihidy daholo ny varavarana. Fa Andriamanitra ao anatin'ny iray segondra afaka sokafan'Andriamanitra io. Na asan'olombelona mandritra ny 5 taona aza vitan'Andriamanitra ao anatin'ny iray segondra mamanimahy io olanao io. Dia izany no tokiko hoe Andriamanitra lehibe indrindra no Andriamanitra sady raiko. Tsy hamela anahy irery izany izy. Mety sarotra amiko fa mbola misy zavatra tiany atao, misy zavatra tiany volavolainy ao anatiko ao, mety misy zavatra tiany ataoko. Dia nampandaloviny an'io aloha zavatra rehetrarehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany dia raiso izany teny izany androany hoe Andriamanitra raiko dia miahy ny fiainako. Tsy anahy fa izay hitondrany ahy dia fantatro fa mahasoa ahy. Toute chose est bon en son temps. Zavatra rehetra izay ataon'Andriamanitra dia misy fotoanany daholo dia mila matoky tsika hoe na androany na rapitsy ho izany fotoanan'Andriamanitra na afaka 5 taona. Rehefa izay sitrapony dia ekeo dia misaora foana anazy ianao, misaora foana anazy, misaotra Andriamanitra na dia izao azany dia misaotra anao dia manetretena foana dia mankatoava foana hoe ekeko ny sitraponao Andriamanitra dia matoky anao dia tianao dia ho hitanao voninahitra Andriamanitra fa zavatra izay sarotra andalovanao io dia ho tonga témoignage lehibe eo amin'ny fiainanao atsy ho atsy. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen.